Avenareo mba alokatra tsara ny maso, alokatra tsara ny sofina, eritseritra tsara fa tsy misy zavatra tonga ho azy eto amin'ny tany sy ny fanjakana tomboky lasy tomboky vavy. Ny Praiminisitra zay miresaka aminareo eto dia zanak'ito faritany manjaka. Tsy tonga ho azy izany. Fampirofo mitoko amin'ny tenda fa akaiky ny fony loha-pretenera anina isika tomboky lasy tomboky vavy. Matoa omeny tompona andraikitra ambony, mpitantana atao anaty majanga, hitantana ny firenena, misy dikany zany tomboky lasy tomboky vavy. Vao vita ny teto Belobaka ny roa taty amin'ny commune Bonamariny rehetra mbola ato anatin'ny distrikany Mahajanga Varoatrano. Nitokana ity tsena vaovao sy ampirapanjakana ity mitety bidy hatrany amin'ny 810 tapitrisa ariary. Izay isan'ireo fotodrafitr'asa fototra hanomezana tosika ireo commune eny fotony. Ny afatra zay nampitaina ary mbola nampitaiko foana amin'ny anaran'ny filoham-pirenena dia izao. Ny afatra voalohany dia hoe amin'ny alalan'ny fotodrafitr'asa ohatran'izao ihany no ahafahantsika mampandray andraikitra voalohany tompona andraikitra ny vondrovondrom-baoka party zara-pahefana. Ary ireny vondrom-baoka party zara-pahefana no tokony hivoy sy hitondra izany hoe ny tena fampandrosoana marina. Ohatra fotsiny androany zao tamin'ny alalan'ny lampa-panjakana, lampan-tanàna ny commune rurale ny Belobaka dia nisy afatra napetraka fa fa ny ben'ny tanàna zany ny tokony hivoy hitondra zany fampandrosoana zany. Anjarany ben'ny tanàna tsy mikirakira fotsiny fanomezana ireny kopia na sora-pankonana reny fa tokony hitondra fampandrosoana ihany koa no izy. Hitady ny fomba zay ahafahany vahoaka ao aminy mahita asa amin'ny alalan'ny fametrahana ny fotodrafitr'asa maro isan-karazany. Anjarany koa zany miahy ny lafiny sosialy, mametraka ohatra hoe rano fisotro madio, zay zavatra rehetra zay zany na lafiny ara-toekarena na lafiny ara-sosialy dia tafiditra ao amin'ny hoe fampandrosoana avokoa zany. Commune azo lazaina ho lavitra indrindra ny teto Bonamaratra.